Alan'ny zoma folo aprily 5 sy 2 mandolatra ny araba ao mbampiraritso tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa santatra lampiniriny miarabanao mikarandriam-boalaza faly miarabantsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao izay amin'izao alina izao ary manasana ovatrany anaraka ireo lohateny-baovao ary tapany voalohany amin'ireo lohateny-baovao ary nijorona anio ny fanohanan'ny firotson'ny orinasa basy toliary amin'ny asa fitrandrahana androandro antoko politika mitambatra ao toliary nambaran'ireo antoko mitambatra tamin'ny valandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo fa fampanananasa mba ho fampandrosoana ny faritra no ilaina antony nanohana ny fisokafan'ny orinasa basy toliary. Nisy androan'ny fionana manokana teo amin'ny fanjakana malagasy notarian'ny filohan'ny ravelona sy ireo iraka manokana tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI niresahana ireo fepetra tokony hampiarintsika ao anatin'ny fisitrahana ny andiany faharoa amin'ny fandarana SAFEX sy ny FRD. Lohateny-baovao tapany faharoa manam-po fa mbola mpamatotra Madagasikara ila Frantsa amin'izao fiomanana ny fandraisana ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny fionana tampony teo izao ny filohan'ny GFFM Pastor Mayol fanararotrana mafisa ny frantsay ny fifamatorana Madagasikara ny fionana tampony COI sy izao fatongava ny filoha frantsay izao. Efa azontsika taony manaraka ny fandarana rehetra amin'ny alalan'ny chaîne YouTube TV Plus Madagasikara indray manomboka izao raha toka ny ato izany tao anatin'ny fotoana fohy noho ny olana ara-teknika andevantana sy en replay ao avokoa ireo fandarana asa fandarantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Izatarantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao dia nijorona anio ny fanehoan'ny firosoan'ny orinasa basy toliary amin'ny asa fitrandrahana androany ireo antoko politika mpanohitra ao toliary. Nambaran'ireo antoko mitambatra tamin'ny valandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo fa fampanananasa mba ho fampandrosoana ny faritra no ilaina ka antony nanohana ny fisokafan'ny orinasa basy toliary atao anatin'ireo antoko politika mitambatra nanao fanambarana ny antoko politika TIM, RMDM, HVM, AREMA, FANAS ny Madagasikara ary ny FMF fanazavana. Mankasitraka sy manohana ny fampandehanana ny tetikasa basy toliary ireo antoko politika mpanohitra eto toliary. Matsapa izy ireo fa ny tetikasa basy toliary no hitondra fampandrosoana goavana sy fampanananasa ho an'ny tanora ary ny fampiroboroboana ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy ato tsy mandrefana. Zahay antoko eto dia samy lokony, samy antokony. Fa ny mampiray anay dia ny hisokafan'ny basy toliara hiasan'ny tanora tsy ankanavaka, hiasagny reny, hiasagny tsy anasa. Izahay reto manana didy, manana ndraikitra ho an'ny tanànan'ny toliara, ho an'ny faritra tsy mandrefana, ho an'ny faritra toliara. Ny hampandrosoana azy ka izahay mahita miantso antsika rehetra tsy ankanavaka hiombom-po, hiombon-tsaina hanohana ny hisokafany io basy toliara ao mba hisiany zay fampandrosoana zay. Fa raha jerena amin'ny faritany hafa rehetra mitovy ny olo na dia tsy mitovy antoko na dia tsy mitovy firian-kevitra amin'ny fampandrosoana tanàna misy azy ka tsy ambakan'izay koa toliara ndao hiombom-po nda hiombon-kevitra hanohana ny basy io tsika rehetra ho ray saina tsika ho ray fo amin'izay fampandrosoana sista amintsika zay. Iza zay mivory eto dia ny mpitondra antoko araky ny voalaza teo TIM, AREMA, HVM, MFM, Fanasy ny tany, ny RMDM ao agnatin'ny mpanohitra daholo zany. Fa kosa raha resaka tetikasa basy toliara manohana zay zato isanjato satria hoana mijaly loatsy toliara fa ela ny jalia
cimetière de projet zao avao isaky misy asa handroso eto tsy maintsy misy mahita hanakatsakana tsy maintsy misy magnapotika an'le tetikasa ka eto zay de mijoro ampahabe maso manohana an'io base Toliara io satria mijaly loatsy ny tanora ny Toliara ny olon'ny Toliara tsy mendrika zany raha iresaky tsika ny Fort Dauphin kely io fa raha anao mandeha Fort Dauphin ambany lavitra be mihitsy Toliara tara Toliara amin'ny fampandrosoana ny sasany milaza tsy ekena io tetikasa io mijoro tsy ekena io tetikasa io anao tsy magneky io moa ataonao ino vahoaka maro mijaly toa tsy ho vitany resaka avao fa omeo hiasana izy omeo hivelomana izy kitsinjovana ny taranaka koa zany zay mahatonga anay mivory eto androany mitaky tsisy hatakandro ny fampandianana base Toliara ny fanasana Madagasikara mankasitraka ny orinasa mba io koa orinasa eto Toliara hiasany vaokatsy anazy samby gasy tsikana samby zanaky ny Toliara mifankatiava hampalosiny tandratsika an'ity roa atao zay manohana ny base Toliara hiasana eto mba hiasany talohatsy anasa mba hihenany jiolahy mpangaroposy maro be sy ny tariky sokoloposy tsy zakany vahoaka fa tsy hainy atao mankasitraka mankatena andeha mbatao filoha izay manao ny base ny Toliara atao hoe eto Toliara hiasany vaokatsy anasa ny tanjona iraisana teto dia ny fampandrosoana ny faritra tsy mandrefana sy Madagasikara iray manontolo ka tsy vahaolana ny fisakanana ny tetikasa base Toliara izay hita fa hitondra fanovana lehibe eo amin'ny fanatsarana ny lafiny sosialy sy toekarena eto amintsika. fa makasika ny fifandraisantsika eo amin'ny sery raisam-pirenena kosa nisandroan'ny fionana manokana teo amin'ny fanjakana malagasy notarian'ny Filoandro Rajoelina sy ireo iraka manokana ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ny resana ireo fepetra tokony ampiaritsika ao anatin'ny fisitrany andehan'ny faharoa amin'ny fandarana SAFEX sy ny FRD. Anisany voaresaka manokana ny solika sy ny fanavaozana tsy maintsy tanterahana eo anivon'ny orinasa Jirama no mafisy ny Filoandro Rajoelina niezaka ifataon'ny fanjakana malagasy amin'ny firosoana ny fivadiana amin'ny fampiasana angovo azo avaozina miteraka fandanimbola be amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny fanampiana isa-taona ny Jirama ka vahaolana entin'ny fivadiana amin'ny fampiasana ny angovo azo avaozina fitiavana Donisy Vrasata mitatra an'izay. Tonga eto Madagasikara rehefa nanomboka ny 2 april lasa teo ny delegasion iraky ny FMI nanitahirim-bola iraisam-pirenena ao anaty ny fanaraha-maso ny fanajana Madagasikara ny fandarana roa iarana amin'ny FMI de ny FEC sy ny FRD nakatao ny filakevi-pitantanana ny FMI ny volana Jona 2024 nisitra ny Madagasikara ireo fandarana roa ireo mitotaly hatrany amin'ny $370 Amerikana ny tedi-bola azo amin'ny FEC sy ny FRD raha efa nisitraka ny andiany voalohany ny FEC sy FRD Madagasikara ny volana febroary 2024 miditra amin'ny fanaraha-maso faharoa ahafana misitraka ny andininy faharoa ny FEC sy FRD isika misy ny fepetra manokana apetraky ny FMI tsy maintsy aran'ny Madagasikara amin'izany fandarana asa izany anisan'ny goavana amin'ireo ny sehatry ny solika sy fanarenana ny Jirama. Ny voalohany dia tokony amoatsika didim-panjakana amin'ny fanaovana n'ilay fanetsiketsehana ny vidin'ny solika isam-bolana iny. Misy didim-panjakana izay tokony ho raisina zany amin'izy iny ho an'ny enim-bolana manaraka. Dia miaraka amin'izay didim-panjakana izay tokony misy didim-pitondrana ihany koa mamaritra ny fomba fikajitsika ny tena vidiny ilay ampiarina eto Madagasikara. Dia ny aoriana izay dia tokony mamoaka ihany koa sika ny drafitra anarenana ny Jirama satria anisan'ny fepetra iray lehibe ahafahantsika miroso amin'ny filakevi-pitantanana indray ny famoahana izay draft-pitantanana vaovao an'ny Jirama izay. Dia ny farany moa mahakasika ny teti-bola mpanjakana anisan'ny fampiasana teo ny hoe iroso sa tsy iroso amina teti-bola sy mpanitsintsika ho an'ny taona 2024. Ny réforme ny Jirama zany dia anisany zava-dehibe na ho antsika malagasy ankoatran'ny hoe mahazava-dehibe azy ao anatin'ilay programa miaraka amin'ny FMI ho antsika malagasy koa satria orinasa malagasy hoa tsy maintsy atao ny fanatsarana ny Jirama. Fanatsarana ny Jirama dia misy lafiny maro ary zay no anisan'ny voaresaka tany teto androany io zany ny lafin'ny fitantanana ao anatiny amin'ny ankapobeny eo koa ny resaka fidiram-bola ny Jirama eo anatrehan'ireo client eo koa nefa ny ataoko hoe
masokarena satria eto amintsika mbola ambony zany ny masokarena ny famokarana satria mbola ambony loatra tany famokarana avy amin'ny solika na avy amin'ny gazoaly io na avy amin'ny fiololoro ka io zany ny hoe anenjehana koa zany any amin'ny famokarana mba mampiditra amin'izay tsika atao mitombo foana mandrakariva zany ny famokarana azo avy amin'ny angovo azo avozina zay no anisany mety apidina zany le masokarena an'le izy mba ahafahany JIRAMA retrouver équilibre. Sehatra tena masaroto ny sy ataon'ny Floandro Radioela rampamena manokana ny fanarenana ny JIRAMA sy ny fampiroboroboana ny angovo eto Madagasikara naneho ny fahavononany anohiatrany ireo ezaka rehetra mahakasika ireo sehatra ireo ny Floandro Radioela nandritra ny fifampiresahana tamin'ireo iraky ny FMI. On a partagé souvent avec le FMI le problème de la JIRAMA parce que, comme vous le savez, on doit subventionner entre 150 jusqu'à 250 millions de dollars chaque année puisque le coût de la production de l'énergie à Madagascar est encore trop élevé, sachant que le coût de production de l'énergie c'est dans les 25 à 30 centimes de dollars le kilowattheure. Or, le prix de vente à la population est en général entre 10 et 15 centimes. Nous avons pris comme décision l'accélération de la transition énergétique. Dans le cadre de ce programme, je voudrais déjà confirmer la détermination de Madagascar à continuer les réformes et les efforts constants d'amélioration de la transformation économique du pays pour une croissance économique soutenue et une création et valorisation des emplois, mais aussi une stabilité. Zava-dehibe manokana ho an'ny FMI ny fionana mivantana indrindra amin'ny filoham-pirenena tahaka izao ahafahan'ny FMI mihaino vantana ny filoha sy mijery akaiky ny sehatra laharam-pahameny ny fanjakany arahana amin'ny fandaran'asa ho an'ny vahoaka. Nous valorisons beaucoup ces échanges, notamment avec l'État et principalement avec ceux-mêmes qui sont à la conduite, qui pilotent la politique publique. Et nous savons que la politique publique, c'est quelque chose d'assez complexe. Parce que généralement dans les pays, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup d'attentes. Et donc nos discussions, c'est toujours de savoir comment on peut capitaliser le potentiel immense que Madagascar a. Parce que, comme vous le savez, c'est un pays très riche. Comment s'assurer que ce potentiel-là est mobilisé pour répondre aux besoins multiples et infinis des populations. Mitentina fito amby telopolo sy telonjato tapitrisa dolara ny tedi-bolana ifaiky ary iraika amby roapolo sy telonjato tapitrisa dolara kosa ny FRD. Araka ny voalaza tao anatin'ny lohatenim-baovao dia manaporofo fa mbola mifamatotra Madagasikara la Frantsa amin'izao fiomanana ny fandraisana ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny fionana tampony seho izao ny filohan'ny GFFM Pasteur Mayol. Fanararotra amin'ny anamafisana ny frantsay ny famatorany amin'ny Madagasikara ny fionana tampony COI sy izao fahatongavan'ny filoha frantsay izao tsy tokony atao mahagaga ihany koa ny fanomanana sy ny fanamboarana maro ataon'ny fitondrana iomanana andraisana ny vahiny hoy izy tsy tokony hijanona amin'ny fandraisana vahiny ihany anefa ny fikarakarana atao fa tokony hitohy any amin'ny lalam-pirenena hafa ihany koa izany raha ny nambarany sy belarandre mazava sy fetrandre mananjara. Ny firenena zany no tsinjovan'ny fitondram-panjakana amin'io ka io sahala amin'ny tokantrano mandray vahiny ihany io hoe andray vahiny lehibe ianao dia tsy maintsy miomana le tokantrano amboamboarina daholo lokolokona daholo zay tokony lokona mba tsy ho afa-baraka an'le vahiny dia lôsika an-javatra foana io sahala amin'ireny ohatrany hoe rehefa 26 juin reny dia lokona daholo ny vodihazo eny anosy rehetrarehetra reny ny tapany ambany fotsy dia asiana saina rehetrarehetra tsy na jiro rehefa andavanandro tsy misy zava andray fety dia mihetsiketsika namoana azo atao dia mba ohatrany amin'ny propagande ihany hoe rehefa mandeha amin'ny propagande dia misy fizarana be dia mba manarotatra daholo ny olona ty zany andray vahiny lehibe dia mba manarotatra indray fanjakana mba mamboaboatra ny rehetrarehetra fa nirariana hoe dia mba haritra io zany ilaina foana io lalana vita io
za zany tsy de mba manometsiny andreny fa hoe za raha tokony isy filoham-pirenena maromaro mandehandeha eto amitsika de mba hitetitety amin'ny Madagasikara vita daholo lalany raha Madagasikara raha mandeha parterre de manana tombontsoa be tabe nge eto Madagasikara dikany zany raha mbola azon'ny frantsay atao de tsy amela Madagasikara mihitsy ny la Frantsa satria mafy ny fifandraisana sy ny fifamatorana amin'ny Madagasikara sy la Frantsa za de raha ohatra tsy de metimety amin'intsony Madagasikara tsy andany andro akaty ny filoham-pirenena frantsay fa matoa izy makaty zany mbola anamafy zay tady ny famatorana zay ny fijery koa mety ho diso ny hafa zay ny fahitako anazy. Efa sika atao kosa ny manaraka ny fandarana rehetra eto amin'ny TV Plus Madagasikara indray manomboka izao amin'ny alalan'ny chaîne YouTube amin'ny TV Plus Madagasikara mandeha mivantana sy en replay avokoa ireo fandarantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara toy ny vaovao, le journal, dondresaka sy ny maro hafa koa manentana atsika hitsidika anaraka ary hiditra ho abonné amin'ny chaîne YouTube amin'ny TV Plus Madagasikara arahoary ny fanampanazavana hoetiny Clos Radisson. Misy olana moa zany tatoato ny fanarahantsika ny compte YouTube ny TV Plus Madagasikara na ny fanarahantsika ireo fandaharana any anatin'ny YouTube sy ilay fanarahantsika ireo fandaharana en direct toy ny vaovao ka ny olana na tonga an'le izy no azavaina amitsika amin'ity androany ity hoe nisy ireo izay zavatra ny alalan'ny droit d'auteur moa zany ny bloqué an'ilay compte de amin'izao zany ny ezaka izay ny tady vahaolana momba an'izay zavatra izay mba tsy hiverenan'izay intsony ary ny ezaka namorona ny compte vaovao izahay izay miasa manomboka androany. Misy compte anankiroa moa zany zahay ny compte voalohany dia ny compte TV Plus Madagasikara izay fanaovanay upload an'ireo fandaharana rehetrarehetra misy atao amin'ny TV Plus Madagasikara de hitantsika ao avokoa. Ny compte faharoa dia ny compte fanarahana en direct ireo émission izay farahantsika rehetrarehetra en direct toy ny vaovao izay efa voalazako teo hitantsika ao anatin'izay ohatra hoe copier-coller ihany koa sy ireo fandaharana maro izay farahantsika en direct ato amin'ny TV Plus Madagasikara ka toy izao zany ny arahantsika rehefa mitady an'ilay TV Plus Madagasikara itsika dia ohatr'izao no tapentsika amin'ny ordinateur na tablette na téléphone izay ampiasaintsika. Voalohany aloha mbola émission vitsivitsy kely aloha ny ao fa anaovantsika référence fotsiny ao anatin'le izy dia TV Plus Madagasikara TV Plus Madagasikara dia asitsika dondresaka fotsiny satria io zany ny émission nampidirinay voalohany ao anatin'le izy ao dia mahitatsika ao ambany hoe dondresaka du 6 avril 2025 io zany ny émission nampidirina voalohany io zany atao référence ao anatin'le izy satria moa zany mbola vitsy ny abonné ao anatin'io dia zay no ataontsika référence dia hitatsika iny dia hidirantsika manao ohatr'izao dia mipoitra le émission dia misy an'ity somary anakely abonné dia io zany ny angatahana amintsika hiverina hiditra ho abonné anatin'ny compte-ny TV Plus Madagasikara itsika mba araka ny fandaharana rehetrarehetra izay arahantsika. Dia ny compte faharoa izay fanarahana en direct ty moa zany compte voalohany ty le fanarahantsika an'le vaovao upload zany hoe tsy en direct fa vita ny vaovao
ampidirinao zany a ny émission dia ny hitantsika ao anatin'io zany a tsy ny vaovao rery fa ny fandarana rehetrarehetra ao anatin'ny TV Plus Madagascar dia alefanay a ao avokoa fa ny mampiavaka an'ilay compte anankiray a en direct io moa zany a vao ny créena koa izy io fa hiasa atsoatsy fa mbola miandry fotoana kely fotsiny fa raha fatarany raha pitso a dia efa afaka miasa avy hatrany zany a io compte a fanarahantsika an'izay a émission en direct zay atao amin'ny TV Plus Madagascar dia zay zany anentanana antsika rehetrarehetra mba hiverina s'abonner amin'ny compte TV Plus Madagascar. Manambahiny tompotrano isika amin'izao alina izao dia ireo miaro-manana anentana amintsika mahakasika ny fankalazana amin'ny fahafolo taonany fandarana tondresaka. Miarabanao Romy. Miarabanao Romy da miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa manaraka ny fampalam-baovao amin'ity alina alakamisy ity. Manakaiky dia manakaiky ny fotoana manahoana sy manahoana ny fanomanana amin'izao manahoana ny endrika ny soirée io. Marina tokoa zany santatra lantony irinena manakaiky tokoa ny fotoana ety am-piandohana aloha zany dia eo amin'ny toerana mpanentana indray eto zany zao fa tsy eo amin'ny toerana fanolorana ny fahalam-baovao dia ny anentana antsika rehetra ho avy amin'io fotoana ny fahatelo ny volana May io anatin'ny fankalazana ny fahafolo taona ny dondresaka moa zany mazava ho azy eny amin'ny hôtel international Ivato. Hitantsika amin'ny sary moa zany fa dia ny tontolony hoe alina roa janoara no atao mezaka ihany koa ny tenako nanao kely an'izay fomba fiakanjo zay ampafantatra ny olona tsy voatery zavatra manahirana be dia hoentsika amonjy an'izay lanonana izay fa na dia ataontsika hoe akanjo mainty misy tosy kely fotsiny menamena dia fa izy zay raha ny marimarina kokoa tsy voatery anao kravaty teritery be zany ohatran'izay fa na dia hoe misy tosy rozy fotsiny dia fa afaka hoentinao amin'io alina rouge et noir io ety mpiandohana koa dia tiako ny mampafantatra antsika fa tsara foana ny tonga aloha rehefa lanonana tahaka izao no atao satria dia amin'ny enin'ora ariva aloha zany dia fa hiditra mivantana zany hoe fa manomboka mivantana amin'ny fahitalavitra TV Plus Madagascar izay fety lanonana ataontsika izay noho izany dia alohan'izay zany tsika dia fa tsara tonga satria tsy hoe koa rehefa tonga eo anao alohan'izay dia petrapetra-potsiny na ohatran'izany fa misy ny fanentanana ao anatiny ao misy ny mozika mahafinaritra iarahana amin'ny ireo mpampandihy anisan'izany ny sanda mozika izay mitondra hira mahafinaritra be aotsika ao izay tonga aloha moa zany mazava ho azy aorinan'izay moa dia misy ny adihevitra sy ny sisa indrindra ho anao izay mety hitondra fanehoan-kevitra tonga ava aloha amin'izay mahazo ny ataontsika hoe toerana tsara afaka mety ihany koa mahalala hoe inona ny dia ho an'ny tanina sy ny sisa amin'ireo loha hevitra ifampizarantsika eo anatin'izay fahatongavana eny amin'ny hôtel international Ivato zay. Aorin'ny adihevitra anahoana ny ambiansa izy adaolo ny atao hoe mpanakanto hanafanany lanonana amin'io. Anisan'ny rasan'ny maro ihany koa zay Mikael Andriambolo satria vita tokoa ny adihevitra dia anahoana amin'izay ny ambiansa eo zany tsika no te ampafantatra antsika fa miaraka amin'ny TV Plus Madagascar hatramin'izay dia ambiansa be hitantsika amin'ny sary zao anisan'ny lanonana nataontsika teny amin'sisy Ivato izy ity ary hitantsika amin'izao fa dia tena miara-mifaly miara-mikorana ny tsirairay avy ny tiako ambara dia matianina tanteraka zany na ny zava-maneno atao ao miaraka amin'ny concept sy ny aingo antsehatra eo ihany koa ireo mpampandihy efa nytenegniko teo ny sanda mozika no anafana lanonana eo ihany koa zany hiaraka amintsika ao anatin'io ny mpanakanto fadadaza ihany koa ny tarika oladada aza dinoina fa dia hitondra sy mahafinaritra ao ny oladada eo ihany koa i DJ Tony ao anatin'ny Madagascar ary ny tenako hitondra ny fanentanana mba ahafahantsika mahazo n'ilay ambiansa tsara ao anatin'io alina tsy mana paharoa ao anatin'izay andro ny telo May zay. Mahakasika ny billet kosa indray efa betsaka any angamba izay nividy billet aiza ho aiza ny fandifana azy ny toerana. Ny billet dia efa azonao jifaina ety amin'ny TV Plus Madagascar na ihany koa efa misy ny laharana miverimberina matetika alefa ao anatin'ireny tselam-pamantarana mahakasika ny andro ny telo May dia aza misalasala miantso mamandrika tsara mamandrika mialoha satria ilay izy dia voafetra lehibe zany fa tsy hoe ho ampidiritsika daholo akory ny rehetrarehetra fa zay tonga aloha zay hoe tonga aloha tompo tanindrazana hoe sika izay dia tsara zany ianao dieny mialoha dia efa manao an'izay famandriana izay afaka ihany koa ianao raha mahita namana mpanao gazety mahita an'ireo mpanentana fandaharana maro samihafa afaka fantatrao hoe
mpiara-miasa ato amin'ny TV plus izy a dia afaka resahanao hoe mba hitondrao be fa mba ilaiko afaka manao an'izay ihany koa tsika mazava ho azy zany a aza dinoana ihany koa zany fa rehefa ataontsika hoe vita le mandindisiny sisa ao anatin'ny fandizana ihany koa neraneran'io a dia tsy adino le any-pitoloha iny sao dia adinontsika satria ao anatin'le vidi lehibe a le 200 000 ariary fenony fety a misy ny ambiance miaraka amin'ny mpanakanto maro samihafa io ihany koa afaka miady hevitra fa io ihany koa afaktsika zany a mihinana an'izay hoe sakafo any-pitoloha erahana amin'ny directeur botamarka izay ary aza dinoana ihany koa fa misy ny ataontsika hoe zava-pisotro maro samihafa any an-toerana tsy voatery hitondra zany ianao ary aza ataontsika hoe misalasala mihitsy hoe inona re zany no entiko fa tongava fotsiny ao a misy ny rehetrarehetra ao a zava-pisotro ny sakafo tena atolotra atsika ampitiavana daholy a zany rehetrarehetra izany tsika amin'izany fa dia tena miavaka zany lanonana eto ary ny fanentanana rony ny fanentanana angamba dia efa reny tatsika amin'ny sary teo reny ngamba ny ambiance fa feno dia feno tokoa rehefa miaraka amin'ny TV plus Madagasikara dia azo antoka fa ambiance mafana ny ao anatin'izay rehefa lanonana fa miavaka izy ity satria fa folo taona nitondresaka isongadina ihany koa ny ady hevitra ho anao zay efa le mitondra fanehoan-kevitra foana amin'ny demokrasia mivantana sy tia maneho hevitra tonga avy fotoana ahafahanao mitondra fanehoan-kevitra mivantana ao anatin'ny tondresaka ny andron'ny fatelon'ny volana meo avy zao jifao ny tapakila dia nyzao a aza miandry any faraparany malalaka ny varavaran'ny TV plus Madagasikara afaka miantso ihany koa anareo afaka manantona anay raha ohatra mila an'izay tapakila ao anatin'ny fafolo taona ny tondresaka amin'ny andro ny fatelo ny volana me izay sady voky ny faly zany zay indrindra alina tsy manapaharoa alina rouge et noir alina tsy azo itovirany satria dia feno folo taona ny fandaharana devitra tondresaka izay vokariny vondrona TV plus Madagasikara folo taona nampiaina ny demokrasia folo taona nisitrahana ny fahalalana maneho hevitra teo miloha hevitra maro isan-karazany fa sy ny politika ihany koa eo ambany fiahiny ny filoha-lefitry ny antenimeran-doholo Madagasikara misahana ny tapany atsimo no sady filoha talejerina ny vondrona TV plus Madagasikara André Batou Nicolas Rabe Mananjara andao iarana marika ny fahafolo taona ny tondresaka ny sabotsy 3 Mai 2024 manomboka amin'ny 7 alina eny amin'ny hôtel international Ivato na hôtel 5 étoiles teo aloha izy ny any-pitoloha ny ady hevitra ny alim-pandehizana mivantana eto amin'ny TV plus Madagasikara tsara anjara izay tafiditra ao ka tsy faodin'izao ary ny tapakelanao ho amin'ity alina rouge et noir ny sabotsy 3 Mai 2024 manomboka amin'ny 7 alina eny amin'ny hôtel international Ivato na hôtel 5 étoiles teo aloha ity vidiny tapakila roa etsy ariary isan'olona laharana iantsony 020 78 675 73 032 27 574 16 miaraka amin'ny Cool Concept mpiara-miasa assurance niavana Soatrans naza électronique Royal Spirit TV plus Madagascar toujours vouloir plus manasanao ry izao anaraka ny resabe ny petsy TV plus info mampafantatra filazana YouTube TV plus Madagascar ny TV plus Madagascar dia faly mampafantatra antsika fa efa azontsika atao any manaraka ny fandarana rehetra amin'ny alalan'ny chaîne YouTube TV plus Madagascar indray manomboka izao ka ity ny roy na lien efa atsika miditra amin'izany mandeha mivantana sy en replay eo avokoa ireo fandarantsika eto amin'ny TV plus Madagascar toy ny vaovao le journal tondresaka sy ny maro hafa ko manentana antsika tsy dio arao ary midira ho abonné amin'ny chaîne YouTube TV plus Madagascar ny petsy TV plus info mampafantatra miveriny indray ny fahatapahan-jiro voatery manapaka folo ka hatramin'ny 540 mégawatt ny jirama amin'ny ora be mpampiasa mandritry ny adiny roa eo raha dia efa miasa avokoa ary ny trano famokarana herinaratra ao amin'ny jirama ny amiena ny rotsakorana tatoato ny rano avy amin'ny toho-drano nantekaleka izay manome ny apatelo ny famokarana herinaratra eto amin'ny tambazotry iraisana Antananarivo dia mihibatrany akoatr'izay nahitany olana ara-teknika ihany koa amin'ny tompam-pamokarana herinaratra ao Mandraka no ireo anton'ireo dia misy fikorontanana ny famatsiana herinaratra eto amin'ny tambazotry iraisana Antananarivo ny petsy 24 tiresety mampafantatra mpianatra roa maty naletiky ny rano mpianatra roa samy 12 taona no hita faty an-drano Malarivo
tany Ambalavao, Avaramanda rehefa ny fampitedavana tanaty ora telo. Raha ny fanazavana dia 3 miravavy izy ireo niaraka nody. Rehefa nravavy nianatra dia nandeha nandro tamin'ny rano ny rovavy ary tsy miveriny intsony. Natsikaritra ny namany iray fa niletika izy ireo dia niantso fanampiana ka nataony fikarohana, ndrisany fafaefa vatana mangatsiaka sisa ny hoetra. Ny pety Skipas ATM mampafantatra tovolahy maty tamin'ny fomba feno abebeny. Tovolahy iray antsoina hoe Faneva no hita faty efa potika ao maly tany Tsirony Mandidy. Raha ny ankom-baovao, mifandro maromaro no nakana-keriny azy ary notapahany Jiolahy ny tentany rehefa tsy voaloha ny vola nangatahany izy ireo. Tratra ny Jiolahy no ny farany ary mitaky ny fitsaram-bahoaka avy hatrany amin'ny alalan'ny fitoriana sy fanenjehana azy ireo ny vahoaka. Ny pety TV Plus mampafantatra Tsirony Mandidy, mirefitra ny lacrymogène, mitaky fitsaram-bahoaka amponiny. Mirefitrefitra ny lakry ao Tsirony Mandidy, misy andehan'olona mirohatra mihazo ny Brown Commissariat, mitaky ny anaovana fitsaram-bahoaka ireo vororoy ho namono ny Faneva, ilay tovolahy nisy nakakery ny andro maromaro zay. Efa miezaka mifeny zava-misy ny mpitandro ny filaminana, efa miezaka misy tompona raiki-panjakana mandamina ireo mpigrevy, saingy tsy manaiky ireo vahoaka, raikitra ny torabato sy dorokodiarana, mamaly amin'ny bomba mandatsa-dranomaso ny mpitandro ny filaminana. Ny pejy Barawa FM mampafantatra, tianao firaisan'aran'ofo, mitady rambehivavy Virginy ary mitady hareny zahay, hono nambaran'ireo ankizy nietsika Ambalavelona tao Andilana Toby Ambatondrazaka Fakomaly. Rehefa avy natao fizaham-pahasalamana ireo zazavavy mpianatra nietsika Ambalavelona tao Ambatondrazaka Fakomaly dia nampanatsoana natao fanadihadiana tany amin'ny Brony commune izy ireo, ka nandritra ny fanadihadiana natao azy ireo no niverina nietsika indray izy ireo, ka mbola milaza fa mila manao firaisan'aran'ofo amin'ireo vehivavy Virginy zahay ary mila rambehivavy sy mila vola sy hareny. Ny pejy Timy mampafantatra nampiakarin'ny Trump ho 520 isanjato indray ny douane rehefa namaly ny sinoa. Ny pejy vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra, tiako ny mikarakara ny voloko tsara tarehy hoy Donald Trump rehefa nanosy ny didim-panjakana hanatsarana ny fandehanan'ny rano amin'ny pompe fandroana any Amerika. Voafetra ihany mantsy ny tahan'ny rano mandeha amin'ny pompe fandroana araka ny didina ampiaran'ny fanjakana tany aloha ho fanakanana ny fampiasana rano be loatra. Targetra ny Donald Trump moa ny hoe Gama na Make America Great Again. Otisika trano ny fampalalam-baovao mpizahatany mpilatsaka anelinaina ireo ny latsaka tao Nosy Belleville fa tsy olona hafa hoy ny fanambarana navoaka ny ministeran'ny fizahantany manoloana ny feon'hery nilaza fa teratany vahiny no zavatra fa izy ireo ho fanatrarana ny tanjon'ny fanjakana hanatratra ny ray tapitrisa mpizahatany no antony natongavan'izy ireo raha ny fanambarana manana mpanaraka hatrany amin'ny valo tapitrisa izy ireo ka antony ny antsoina azy ho avy eto Madagasikara. Sibelara Andriamazava. Miteraka savorivory tao Nosy ny filatsahan'ny mpizahatany amin'ny elonaina tao an-toerana tamin'ity herinandro ity. Namoaka fanambarana nefa ny ministeran'ny fizahantany tao anatin'ny tranokala ny fatafiditra anatin'ny hetsika Bougie, Madagasikara ny fahatongavan'izy ireo. Ny 2 Aprila lasa teo no efa tonga teto Madagasikara ireo parachutista malaza eran-tany, misy 920 amin'izy ireo no efa tompon-daka. Tany Menabe no efa nanomboana ny hetsika ary teny amin'ny Allée des Baobab izy ireo no latsaka tamin'ny elonaina. Ho fanatrarana ny tanjon'ny fanjakana ny hanatratra ny ray tapitrisa mpizahatany no antony fahatongavan'izy ireo raha ny fanambarana hatrany. Nanamafy noho izany ny ministeran'ny fizahantany fa mpizahatany mpilatsaka amin'ny elonaina ireo ny latsaka tao Nosy Belleville fa tsy olona hafa hoy ny fanambarana navoaka ny ministeran'ny fizahantany manoloana ny feon'ny ely fa teratany vahiny anao zavatra hafa izy ireo. Mpandrarahara mpizahatany malagasy avy eo Nosy nazo ny fikarakarana ity hetsika ity. Manana mpanaraka hatrany amin'ny valo tapitrisa izy ireo ka antony isotonana azy ireo ho avy teto Madagasikara izay tsy misy idirany raharaha no sakaty mihitsy. Fampalalam-baovao ary ireo vaovao tapatapany. Manana didy amin'ny maha olom-pirenena ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka.
tafiditra ao anatin'izany ny tanora sy ny vehivavy tanjo ny tetika asa mahasaky ny ampiroboroboana ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena tsirairay ao anatin'ny fampandrosoana firenena sy fametrahana ny fandriam-pahalemana maritra. Nisy noho izany dinikasa ifampiresahana miaraka amin'ireo tanora nanentanana azy ireo andraindraikitra ara-politika sy anatanteraka ny adidy maha olom-pirenena. Sady miresaka ny civisme eo be dia be zany tetika asa no ihany koa miresaka ny promotion politique koa nivon'izany zany hoe mba handraikitra feno ihany koa ny tanora amin'ny fiainana ara-politika. Ao anatin'ny tetika asa dia tena ampirisihana mihitsy le tanora hoe indray andro any nareo mila tsara ho be ny tanàna. Ny antony zany a indraindray zany le fitadiavana an'le tena olona tsara indraindray manahirana. Dia le olona voavolavola zany a atosika mba handray andraikitra bebe kokoa. Le olona zay voaofana zany a dia entanina izy a handray andraikitra feno amin'ny fiainan'ny firenena. Zay zany ny antony hoe mila matsapatena ny rehetra amin'izay hoe olom-pirenena zay. Nanomboka tamin'ny 9 aprily ka hifarana ny vola aprily moa ny atrikasa ao anatin'ny tetikasa mahasaky. Lohahevitra maro no horesahana mandritra ny 3 andro. Manohitra ny fifanana ny raisam-pirenena eo anivon'ny taranja kickboxing amin'izao. Ho raisin'i Madagasikara amin'ny sabotsy ho avy izao ny Coupe de l'Océan Indien. Hifanina ao anatin'izany ny Malagasy sy ny Mauritiana ary ny Réunionnais. Zava-dehibe ny fanaovan'ny fifananana ity satria ahafahany ekam-pirenena Malagasy manomana ny fiadiana ny tompona ankiran-tany. Izay atao any Chine ny volana Aogositra ho avy izao, eo ihany koa ny Abu Dhabi amin'ny volana Novambra. Ilaina araka izany ny fanohanana ekam-pirenena amin'ny fiatrena ny lao raisam-pirenena tahaka izao, ka nova amin'ny filoha-hevitry ny Fédération Kickboxing na Antsoavo. Ity taranja ity ho avy anohana ny Madagasikara amin'ny sabotsy 12 volana aprily eny amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Tonga eto zany ny ekipa pirenena Mauritiana vao nitsenaina zao miaraka amin'ny ekipa pirenena Réunionnais izay fananjina amin'ny mahery folontsika eto Madagasikara dia ahita lalao mahafinaritra sika amin'ny 12 amin'ny sabotsy zao manomboka 10 maraina ka dia magnentana sika rehetrarehetra ho tonga angotrina an'ireo mahery fo pirenena izay hiatrika an'izany fifaninanana atao anatin'ny Océan Indien zany tongava maro aby sika aby. Vonona tanteraka ihany koa hiatrika ny fifaninanana ireo vahiny anasaina rehefa ela nanomana izany. Bonjour, moi c'est Néa, c'est Tania et donc on est prêt pour la compétition, on s'est préparé, ça fait des mois et je pense qu'on est on connaît plus ou moins comment ça se passe ici et on est ravis d'être là, donc samedi. Tonga androany moa ireo délégationna vahiny miisa 12 izy ireo hiatrika ity fifaninanana ity. Tsy misy manana ny ampy raha toka tsy mifanampy hoy ny solombavam-bahoaka an-distrikana Antananarivo Avaradrano Bota niaraka tamin'ny lehiben'ny distrika rehefa nanolotra fampitaovana ho an'ny commune na fiaferana, fampitaovana hanamorana ny fomba fiasa eo anivon'ny commune hitondra amin'ny fampivoarana. Tsy misy loko politika ny fampivoarana ny commune fa tokony fanometana na tompona andraikitra tsirairay hoy ny solombavam-bahoaka Bota. Raha olontsika mahay miaraka dia mandroso ty commune ty. Ary aloha tsy jerentsika hoe couleur politique fa tena matotsika anatenakoa tokony andraikitra fampandrosoana ny fisarontsika voyage sy ny commune satria namaly ny antsony be ny tanàna ny commune fiaferana ny amin'ny jerena vahaolana manoloana ny faratsy ny lalana izay mampikaikaika ny mponina nantoerana ihany koa ireto farany. Odisika hatrany ny fampahalalam-baovao manome tolotra maro ho an'ny mpanjifan'ny Star Times ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Pâques. Tafiditra anatin'ny izany ny resaka réabonnement tena mampiavaka ny Star Times amin'ny fankalazana ny fetin'ny Pâques. Anefisian'ireo fahitalavitra malagasy telo vaovao ao amin'ny Star Times ary lasa 4 ireo tantara mitohy adika amin'ny teny malagasy. Antra Lalaroso omekarana ifitsonina. Mikasika ilay promotion Pâques raha ohatra ilay mpanjifa mampiasa bouquet basique na smart dia apprécieny izy anampy 10 000 ariary, izany hoe 28 000 ariary miampy 10 000 ariary dia misitraka ny bouquet eo ambony super na classique mandritra ny 30 andro. Raha ohatra indray izy manao réabonnement basique na smart mandritra ny 2 volana dia misitraka koa izy ny bouquet eo ambony mandritra ny 2 volana. Ary fahatelo indray raha efa bouquet super na classique izany eo amin'ilay sarany 10 000 ariary
dia manao ry abonnement roa volana izy dia misitraka folo andro fanampy maimaim-pony izay mikasika ny tolotra promotion pack ato amin'ny Star Times. Ny faharoa indray dia nanampy chaîne anankitelo vaovao zay chaîne locale izy io natao mba hanomezana fahafahampoan'ny mpanjifa eo koa ahafahana mametotra maro samihafa. Voalohany napiditra ny MaTV izahay MaTV dia araka ny fantatsika hoe chaîne privé voalohany teto Madagasikara. Teo ihany koa ny Free TV chaîne exclusif resaka kolontsaina 100% culturel. Afatelo dia ny GTV izy io dia chaîne éducative sy religieuse. Manarak'izay dia noho ny fangatany maro dia ho anampitomboana ho efatra koa ny série doublé ho an'ny Star Times izany hoe série doublé io moa zany dia tantara filipiana nature ka voadika amin'ny teny malagasy. Taloha izy io anankitelo no mandeha dia nataona efatra izy io. Marihana fa i Star Times no napiditra ny série doublé voalohany teto Madagasikara. Ho arahantsika ary zao ny voambolana. Ity indray ny voambolana fatarina sy zarana mampiasa mibanjina. Ny hevitry ny hoe mibanjina dia mijery maritra no sady manana fijery mahitsy fa tsy mitoditodika, izany hoe mandinika tsara. Amin'ny teny frantsay ny azantoka anazy dia hoe regarder en fixant na koa hoe considérer attentivement. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity sombotonkalon'izao narivony mitondra lohateny hoe farimanganoano ity. Indray teo an-danitra ambony tomaso mibanjina tony, ny iray tao anaty kamory tsy manana mpanosory. Ititsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fizatena manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Ampianarina ny fianarana ho mpanao gazety ny mibanjina tsara ny olona laina feo sy iresahana fa tsy merikerika, na koa hoe banjino no afo fa izay afafy no jinjaina. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy izarana mampiasa ity voambolana hoe mibanjina ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Ho arahantsika kosa ary zao ny eo ara hoe. Parents, offrez une éducation de qualité à votre enfant avec Ila School. Ila School est située en Batrouk, ex-Bureau-PAM. Ne tardez pas, les places sont limitées. Sini Aruba Ice Cream Mix. Risy lahatra avokoa amin'ny tsiromboankazo entiny. Ao koa ny Aruba crème chantilly instantané sy Aruba jelly. Aruba, facile à faire et délicieux. Aruba. Sini Bijouterie ravaka mividy volamena. Manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveauté Béorique Box 3 Antanarena ambany pharmacie Pergola. Nolotra ho anao. Moteur. Action. Order. Salama. Yawan. Salama monsieur Barabas. Yawan ina amin'ny popo. Tsisy ninona ma. Zao tonga tsidika aty aminareo zao. Ao nento. Nento tsy aoko. Tsy ao nento. Lasa voaka. Lasa voaka nento. Zarery zao ny ao. Zarery zao ny ao. Za koa raha matsano somary maimaka kely mbola monjy asa aho koa. Nde voaka kanareo. Nde voaka kely koa za ako. Zany ava tena sakai tsidika nento mihitsy. Nento mbola tsy ao. Ariva be nento vao tonga androany. Dia alonareo zany no tsiditsidiako ato. Tena vaovao. Rehefa izy afaka mandroso. Tsisy zaho andeha zao. Efa midy ary ny tsano. Za avy niasa tany dia mandalo dia tsy fanao koa le mandalo tana misy avany. Le fanoko reny dia mba iny tsiditsidika nento ato. Hitako tonga matetika mihitsy re tato ato zay. Zay le tana misy avana veranga aty dia ho lalovana fotsiny. Kely hoe zay mahavangivangy ty akavany. Mahafinaritsy e. Aloma mandroso kely dia mba. Efa nito ao le tsanao dia zahako mbola maikamaika araka teneniko anao fa le tora riva vao tonga ao. Kely ny olona mia fotsiny lakile dia mba za mba mitsotsotra ao dia ao miandry nento e. Iry izy vao tonga. Nareo koa ve tsy aza menahina ve dia sahirana amin'izavy ianao? Tsy manahirana ana mihitsy za. Ome ary mitsotsotra raha misy ampina sakafo ao dia mba makamakaina kely mitsotsotra miakana miandry nento. Iray nareo a. Alô etiko le lakile fa tsy maninona. Iray nareo a. Manira tao dia tsorony e. Iray nareo tonga dia tsoroko. Ino? Zany le tamin'ny heriniko. Za tamin'ny heriny zao namangy nento tratrako teto izy le ohatrany nanao salamalama voany sery. Tsorotsaniany any e. Aka efa mitsotra. Isakany amin'ny lera finanana sakafo foana nareo vao tonga aty isakany amin'ny 12. Ka amin'izay moa vao raha avy miasako. Dia mahatratra sakafo koa sakafo hani-masaka nga moa io misy tompony. Tamin'ny herinareo zao dia ohatsy zahako koa. Dia maninona? Isakany amin'ny 12 nareo maka aty. Dia maninona?
tsy hoe sarotiny akanina koa tavasarotiny amin'ny sakafo hohanina koa anao fa zay vary ray vilia kely iny koa ny anao dia mahasarotiny anao eo sady io ny entogno koa ny vidiny io fa tsy tena sarotiny akanina fa sarotiny akanina anao fa le fiainana koa tena fa sarotra sakeo e dia maninona e dia tokony mba maharakaraka ko zay vary ray piavy loatsy nareo matetika ko matety piavy taizako fa tsy tamin'ny heriny dia mandroany amintsidika le ao anatin'ny herinandro tena intelo mandeha aty kosa ve ka mba mandaly eto foana ve ny lalako dia tsy tidika ny ento sady le sakafo sazanay saza matao an'izany rangavany ianao koa ka ihatra ve raha niva rangany antotongo fa andana fa za maka zay a tsy tsapidirina mihitsy zany le olona ve raha riva ho any antotongo ao izay mahavangivangy ty ankavana fa malala fomba efa sarotra zao ny fiainana coupé dans la boîte dia mifaranahitra eto ary ny anjarako tamin'ity alina ity misaotratsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany santatra lantony ny aina kosa zao mbola hitondra ny songadina ho atsika rehetra indray veloma tompoko songadina ary isika izao molina ambony ny tany tsy fanjaritsakafo eto Madagasikara indrindra ireo zaza zava-dehibe ny fisian'ny fikarohana misehatra amin'ny fambolena fiompiana sy ny jono ahafahana mahita ny fanapa-kevitra tokony raisina hoy ny teo anivon'ny sekretera-panjakana miadidiny fa vita tena ara-tsakafo tafiditra anatin'izany ny fikarohana atao amin'ny vary mba ho vary tena mitondra otrikaina no ampiasaina misy ny fiara-miasa eo amin'ny La Réunion sy Madagasikara izay mifantoka amin'ny fahavitan-tena ara-tsakafo Gracia Andrea tsy toerina sy voasata no tatra ny dindiny izay. Efapolo isanjato ny zaza malagasy no mbola tratra ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka ary ireo zaza ny amin'ny faritra atsimo no tena tratran'izany. Voka-dratsy ateraky ny tsy fanjari-tsakafo ny tsy fitombony vatana araka ny tokony ho izy. Vahaolana entina miady amin'ny tsy fanjari-tsakafo sy rosoana amin'ny fahavitan-tena ara-tsakafo ny fanaovana fikarohana eo amin'ny sehatra ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Vokatrizay dia ho atolotra amin'ny fanjakana malagasy zany hoe zay moa zany misolo tena azy eto ny avy eo amin'ny sekretariat d'État sy ny atao amin'ny ONN reo vokatra zany dia andraisana fanapa-kevitra inona no paikady hoentina andresena ilay tsy fanjari-tsakafo moa zany tena olana mbola ngeza be sy ny zay fahavitan-tena ara-tsakafo zay. Misy ny fikarohana atao amin'ny vary mba ho vary tena mitondra otrikaina no ampiasaina. Ohatra amin'izany ny vary mainty izay ambony ny tany otrikaina hoentiny hoy ny teo anivon'ny sekretera-panjakana miadidiny ny fahaleovantena ara-tsakafo. Fisakafoana malagasy dia maro ny sehatra resaka nutrition rehefa miresaka nutrition motsika dia misy ny hoe ahoana mitondra otrikaina ve le sakafo zany hoe tsy voatery ho vary rery ihany koa zany fa misy koa ny sakafo mitondra otrikaina misy ireo sakafo manatsara ny fitombony zaza maro karazana zany le izy Ny fitoeram-pikarohana ho an'ny fampandrosoana IRD no voatendro mpikarakara amin'ny fandrindrana ny fahaiza-manao. Ity fahaiza-manao ity dia iorina amin'ny fifantenana ireo manam-pahaizana manokana tsara indrindra mba hanaovana tatitra feno momba ny zava-misy amin'ny alalan'ny fampiasana ireo fahalalana rehetra misy mikasika ny olana ara-tsakafo, tontolo iainana ary ara-tsosialy. Dia izay indray no mamarana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Isaorana sy ankasitrana fenatrano ny fanaranao izany hatramin'ny farany. Mialohan'ny sarana dia mahasanao anaraka ny fandarana manokana aoriana izao fampahalalam-baovao izao. Dia izay koa nametrako ny mandra-piona mandra-pitava tompo kilasy tompo vavy. Veloma tompoko.